hoe misotro tangenana tangenana tsy mahafaty morary arazina morona sakafo faly miaraba antsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama fa ntegna akory lahaly akory ge akory li akory koa akory rehy ragnitsy akory izy io raha ny zavatra hozaraintsika androany moa dia ny vaovao malaza amin'ny fotoana zao no zavatra hozaraintsika izay nahitana horonampeo eno tsara ity ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta mikasy hanome asida sy poizim-balavo ny rain-janany tentative de meurtre miaiky fa nanangona harena be nandritra ny taona maro bien malakizy zao fa nga toerana ministra fanongonan-karena hoatrinona moa no karaman'ny ministra dia manao fanongonan-karena hoatran'izao melohin'ny lalàna ny fikasana hamono olona na tentative de meurtre sy ny enrichissement illicite zao hoe matahotra azy daholo ny mpitsara malagasy mitodika amin'ny mpitsara malagasy sy ny premier ministre ary ny filohana amin'ny mason'izao tontolo zao manoloana ity profo tsy azo ivalozana ity raha tsy mandray andraikitra amin'ity dia namany complice nefa pire nohony izao nataon'ireo mivosy izao hita ny profo mavesatra amin'izao fotoana izao ity nefa ny mahagaga nefa fahina loatra mahatonga ireto na filoam-pirenena matahotra mafy anandriamatoa Lalatiana Rakotondrafy izay ministra ny serasera teo aloha ka nafindra ministra vaovao ity eo ihany koa ny premier ministre Tsay Christian fa sy tenenitsika trony ireo ministra na solombavamboaka dia matahotra ity Ramatoa ity moa ve mipetraka ny fanontaniantsika hoe tena tsara tantana mahay miasa tokoa ve izy ity sa hoe noho ny fahaizany miresaka ve na eo ihany koa ny fa hoe mahay secret d'état ve izy ity ka atahorana no mampiala anazy eo efa maro manko ny skandale izay niseho tamin'ity Ramatoa ity hitahitantsika mahakasika an'ireo tamin'ny serasera zany nireo problema tamin'ireo artiste ary nampiakapeo irosy tamin'izany fotoana zany fa tsisy tohiny manko tamin'izany vezy zany amin'izao fotoana izao hita ary misy profo mivaingana azo tsapahitanana izay natao resaka famonoana olona ity mbola aiza moa zao ny fanapahan-kevitra na andraikitry ny reto mpitondra fanjakana amin'izao vaovao maresaka amin'izao fotoana izao ity tsy maty manota anjakany kinamanamana ve anjakany hoe zay fatapatatra ve ty firenentsika ty ny fahita amin'izao fa tsy mety ny ataontsika hoe fikonokonoana famonoana olona nareo azy ataontsika hoe fikonokonoana fanongoanam-panjakana dia mandray atraikitra avy hatrany rehefa olona eo amin'ny fitondrana dia tsy sahinareo no mandray fepetra haingana fa rehefa olona kosa eo anjara toeran'ny mpanohitra no mitsanga mijoro dia malaky nareo no mandray fepetra efa hita mibaribary mitoaka amin'ny tendana zao ny profo mazava eto amin'ny tambazotra serasera rehetrarehetra ty afaka manao fanadiadiana nareo tompoko hoe marina tokoa ve sa tsy marina antso ampyantsoina nisy tokoa ve sa hoe tena hoforonina le izy araka ny vaovao mandeha manko tena marina le vaovao koa ity manko le misy vidéo izay horonampeo manko audio izay harahantsika eto izay manazava kokoa momba n'ity resaka famonoana olona ty tentative de meurtre ty koa miangavy re ampitondra fanjakana tsy sasatra ny vaovao malagasy ary ny mpisehatra ny réseaux sociaux mitaky ny fangarahara sy fahamarina ary tany tandalana izay ihany tsy mampandrosa ny firenentsika tany tandalana ary eo ekany kolikoly tsy maty manoto hena maso amin'ireo mpitondra ireo rehefa manao ny tsy mety tompo dia raisy ny fepetra ataonareo hita zao tamin'ny ray aman-dreny ara-drazana justa amin'ny tolona fotsiny izy ty hoe misy ambadika politika ve dia inany atao fanadiadiana io antsoinareo koa mandreo mety ministra atao fanadiadiana hoe marina tokoa ve sa ahoana ny fandehany lasa miraitsy kombakomba complice raha ohatra ka hoe tsy mandray andraikitra ty araka ny tenentsika teo zay manko misy fatahorana mafy amin'ity Ramatoa Lalatiana Rakotondrafy ty ny mpitondra fanjakana rehetra tsy akanavaka mafy izy tena mafy Ramatoa ty koa izay no vaovao eto misy horonampeo henoantsika izay discussion izay nitenenana amin'tetika famonoana olona izay koa izay no vaovao maresaka amin'izao fotoana izao manerana Madagasikara koa mangavy andraisinareo fepetra ary isaorana ihany koa ianareo manaraka ny vidéo malagasy
makasitraka makatelo na zadino an-trano ny abone anao zay amin'ny youtube-tsika misaotrapetraka makasitraka tompolahy izy tompoko vavy. Za mampidra divorce dia tsisy asiko mijanona ny amina ny ariary fa naniko navoaka teo amin'ny daholo ny zavatra rehetrarehetra raha beson 1 million tout ce que vous voulez tamin'ny lahady. Efa injatany izy nandroako azy eo mety tena mijaly izy anaovako anazy ka manina miala tsy mety very ohatra hoe misotroka angena angena tsy mahafaty morary sorosema mina ka tonga dia misipaka eo fa elaela kely. Zany tena za moa dia ohatranao tsy ahitanao tsony ary question ana zaza dia aterina any aminao le zaza tsy efaky nike dia lasa indray izy ho mila mahita an'ireo zaza rehetra anazy fa nitenenan'ireo zaza rika fa nitenena anahy koa satria vanidao fomba foroniny tsy maintsy mirarandro anao ary reo io tsy mirarandro zaza reo koa rehefa metsiky ny andro ny mody hoe tsy maintsy mahita andro isan'andro mihaino anazy ke ohatran'ny izy mianjely fa io izy gasy ny tapatapanao izy izy matsady tamin'ny alahady kasi fa tsy tia tapatapanao dia mandeha ozy izy andia fa mainka anao mila mandeha zany dika zany ozy izy andia rehefa tsy teo tapatapaina satria ozy za tsy mitapatapanao dia aza tapatapaina dia rehefa tsy teo tapatapaina dia dana mandeha ozy izy andia mbola tsy azony ihany teo anatina lozika rehefa eo andia no miteny efa tena mihoatra ny azo eritreretana mihitsiny izy tsy anatina lozika misaraka misy ka izy koa tsy anatina lozika manambady anao tsono a mbola tsy azony tsisy hoe ino saraka fotsiny izy satria anao mihitsy tsy vita ny tsoro zay mihitsy vita zay mihitsy tena taraka amin'olo kasika izy hoe ino tsy mety amin'itsony ianao a saraka nareo si alors c'est pas son problème aussi hitako rakiny fa hifanezaka anay efa natao daholo ny négociation possible le fananana sy le anina dia zay misy natao ça compte beaucoup nefa ny herim-poko ray manontolo fondroam-piasaniny fa zao tsy manitsy c'est le prix de la paix ohatra zany ka hoe raha ohatra ka le alina zany dia mieritretra zany izy hoe azo andreo ihany koa tena taony izy tsy niteny an'izay zany fa fazahoko an'ilay tsy niteny eniny hoe raha hoe tonga amina divorce zany dia hoe mba izy mampidra divorce zany ozy izy ataoko ahoana moa fa dia fa zay zany fa dia tsy maintsy miaina amin'ireo ihany miaina amin'ireo fananandreo amin'ny fomba ahoana antsony raha za mampidra divorce dia tsisy asiko mijanona ny amina ny ariary za ozy izy laza hoe tsy mikompte kefa niteneniko an'izay fa naniko navoaka teo amin'ny daholo ny zavatra rehetrarehetra raha beson 1 million tout ce que vous voulez tamin'ny lahady mba hoe misy minimum na sursaut d'orgueil hoe va-t-on tsy mety very ohatra hoe misotroka angena angena tsy mahafaty morary arazina morolazy sakafo tonga dia misipaka eo fa elaela kely Pastor Pierre de la Maison, tu t'avais fait d'avoir il s'est suicidé. Il s'est suicidé, il a mangé du morval. Extrait. Il nous a fallu avec la vidéo, il s'est fait Efa menao zany izy tena mijaly izy anaovako anazy ka manina miala kasi exactement izy ny teneniko anazy tsy tala tena tsy hitako zay antony aretanao fahoranao fa andana mandeha tsy tanareo fa adala ve ho a